inty ilay mpanompo no tendren'Andriamanitra mitondra ny afany ho an'ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny taona izao, ary nananganantsika perikupa antsika manokana ikendrena ny tontolon'ny taona mba ahaizantsika manorina ny fiainantsika ao amin'ny fomba aminareo ry havana ny fahasamana sy ny fiadana avy amin'ilay Andriamanitra tokana mpamonjy izy rehetra izao. Amen. Ny lioka toko faha-efatra ambin'ny folo, ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faha-telopolo no tena ifantohan'ny afatsy. Izy aminareo no tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha handinika raha misy avy tany zany na tsia. Fanao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia andatsazy ny olona anao hoe io olona io nanao fanorenana fa tsy nahavita. Alay visary an-tsaina amin'izany ny taona 720 anorenanao ny tranonao, ary aza makasaina hoe trano rindrina sy tafo no an-tsaina fa ny fiainanao zany trano orinao zany. Donc isika anamarina kely an'izany ao amin'ny Matthieu toko faha-7, Matthieu toko faha-7 ny andininy faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny faha-7 amby roapolo. Lioka toko faha-7, azafady Matthieu toko faha-7 ny andininy faha-efatra amby roapolo. Ko amin'izany nazovo no manireny teniko ka mankatoy izany dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy, ary rehefa latsaka ny ranonorana dia nisy rehaka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano izany, nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandre zao teniko zao nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Ko rehefa latsaka ny ranonorana dia nisy rehaka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano izany dia nianjera izy ary loza ny fianjera. Ka trano inona zany na zay tompo ambonina ambony fasika sa ambony vatolampy zany? Fiainanao zany. Izy aminareo tanorina tilikambo. Inona zany tilikambo? Trano mijoalajoala. Dia vao an-tsainao zavatra anankiroa zany hoe trano mijoalajoala zany, sady trano menana io, ilay trano lazaintsika teo, ny fiainanao zany, ary ko mijoalajoala, miakatra, misangatra, ny fisandratanao zany, tanao tilikambo, tanao fiainana misangatra ianao, dia mba hisofotra ny fiainanao ianao. Ary ko ao anatiny zany tilikambo zany lay pitily, mitsinjo, lay hoavy lavitra, sady hisangatra ianao no mitsinjo ny hoavinao. Zay zany no hevitra ilay hoe izy antahanao tilikambo ka tsy mipetraka aloha andinika raha misy alefany zany na tsia. Zany na resy lahatra atsika naka ny perikupa io fa vao manomboka ny taona dia irariana samy mamikendry zay mba hisondrotana ny tsirairay, tsy hoe hisofotra manitsaka ny hafa
hoe za anao anareo tohatra iakaraka tahaka ny fanao any amin'izao tontolo zao any tsia fa misotry avy amin'ny nanorenanao azy sanamy fa 7 raha tsy Jehova no manao ny drano aorinao amin'Andriamanitra zany fisondrotanao zany fa tsy aorinao amin'ny zavatra zao tontolo zao zavatry ny tany ho levon'io nahazo ray taona ranao aho nahazo ray trano azy anao vola aman-kanena talidio fa holany zany fa tsisy azo entinao a makany an-danitra io na farafakely maketsy anjanahary tsisy fa raha iaorinao ao amin'ny tono dia miorina mandraky zay vao orinao tao amboniny vatolampy dia raha mamaky an'izany peritifatsika zany sika efa mametraka sady lay safidy hoe apetraka ao ambonin'ny inona avy lay tranonao dia zaho amahiraka Andriamanitra ahy ho anareo no mitaona anareo hoe ao reno ao amin'ny tompo Jesoa lay tsy misy mahay manao fanorenana hafa afatsy izay natao dia Jesoa Kristy volaza ny apôstôly Paul teo tao amin'ny Korintiana voaloha fa telo andiny fahiraiky andiny izy ny fanorenana izy no fototra mafy tsy misy mahozokozo raha tao miteny tsotry io dia manaraka fotsiny raha mpiangonana ianao tonga ao fotoana anaovana batisa anao ao amin'ny Kristy dia ataovy batisa ny zanakao fanorenany zany sao dia mieritrehitra zavakafy alohan'izany rehetrarehetra zany vita batisa somatsara ny zanakao tonga ao fotoana tokony andorantena ho katekomena izy amporsio hianatra katekomena aza vela isakanazy zay fotoana efa nioarantsika zany na tsy tonga ho mpianaranao miefera azy izy hianatra efa fanaotsika zany misy amin'ireo izy ireo 7 mianadata tamin'ny internet izy mianatra ty tsy afaka mihitsy amin'ny anaovan'ny sinoa azy tsy alahady tsy asabotsy miasa foana ty tsy afaka mianatra ty aza atao masaka an'izany anaka ho fa efa ao ny teknôlôjia ampanipotsika n'Andriamanitra iao nareo mianatra iao izy mitrandraka ny tonga fotoana azo raisina tahaka amin'ny katekomena ry satria mianatra izy alina efa faneradreraka avy any ampiasany fa drodrodrodoko iny mbola tsika internet any aloha mianatra ka za vela masakana ny zanakao zany ahafany manorona ny fiainany aiza ao amin'ny Jesoa dia anorina ianao hoe ny apôstôly Paul Korintiana voaloha fatelo amboniny io fanorenana io amboniny io Jesoa io misy aminareo anorina volamena da edy tsy matahotra afo minona isedrana azy eo minona no izatoetra azy eo tsy miozokosony zany hoe apôstôly Paul ao reno azy ny volamenanao tsy maniny atao hoe volamena mihitsy le rofony zareo etsy anany mihitsy atao anatin'ny tuyau izy ny teknisianina ary amin'ny le usine efa natsangana andraisantsika 7% izy zany zao mizao fotoana zao dia na tsy vato soa tsy volamena tsy mercure tonga dia anatin'ny tuyau be dia ary anaty ranomasina re sampo be mandray azy tsisy mahalala inona no anatin'iny any ny azy ataony makany ianao io volamenanao io mihitsy tsy manino lao le nomen'Andriamanitra anao io aorenao ny tompo ina ny volamena ao fiainanao ankoatra ny volamena tena petaka amin'ny sopona sy ny tanana zay sarobity indrindra aminao aorenao ny tompo sa volafotsy somary efa mba miova kely ny faharetany amin'ny afo nefa mbola mahateza ihany raha zay toetra amin'ny afo inona ny volafotsy ao fiainanao somary latsaka kely no ny volamena ty ny voalohany ty ny manaraka aorenao ny tompo sa vatosoa manana karazany sika hatramin'ny safira sy ny emeraude sy ny namany feno Madagasikara io tenibohitra rehetra manerana tanàna io a feno vatosoa amin'ny filazan'ny mpitrandraka nareo any amin'ny tiaroko any ambany tany any matoa misy vatosoa eo ambony eo alavao alefasy midina eny alefasy midina eny fa misy inona
misy petrôle dana mitrandraka ngata amin'ny tompo an'Andriamanitra io fa tsy an'ny sampy sy an'ny tepolo zany dia hoe alohan'ny hitrandrahanao dia mamono omby eo manao fanatitra eo dia izay trandrahana le an'Andriamanitra io efa misy zanatsika nangataka tsodrano dada hitrandraka zahay anovoka ny fikaroanay zay eto baba dia efa natomboko tsy mila zany famonona omby zany tsy mila zany fanaovana fanatitra zany fa ny anarana Jesosy Kristy no entina mitrandraka tsy atao zany fa an'Andriamanitsika io fa tsy any devoly zany sainao anorina hazo eo ambonin'ilay fanondrenana ary misy hazo fantatrareo anarana malaza be ny sinoa sy ny namany tena mahazo azy betsaka eto eo akaikina eo misy mitrandraka eo akaiky io apikana eo nataony efa fa ratsy be mitsy azy nana dragon de Madagasikara inona tsy horesiny zany dragon zany lasa nidolo ny vato ny hazo tsara atsika entiny mandeha any amin'ny any lazaiko tamin'ny mpanao mariazy tety tamin'ny fotoany karakarakely amin'ilay fanao peratra fanao afaka amin'ny tanana dia mampiasa azy ko ireo zanako karakara teknika ireo ireo fitaovana ampiasain'ireo taloha izy io vombona ny tena nalaza be nalaza aonantsika ny vombona vidina laingana be amin'ny hazo ratsy tsy misy nininy ohatrany hoe amin'ny filaza ratsinareo zay hoe mananao foana ohatry ny Andriamanitra nanao voay nefa tsy fantatra akory ny asabidiny voay dia lasany le hazo be iny amboariny japonais iny amboariny sinoa iny finosiny an'iny ny appareil électroménager rehetra vidinao manetsinetsiny amatafitrisany avy eo nefa vidinao tsinao tekory zao efa mivadika makany amin'ilay hazo malaza ankehitriny tsy nomeko anarana fa ianareo mahity anjery azy tahaka n'inona ny amora ny ividianany azy ity amintsika nefa rehefa miverina viany iny avy eo sarobidy mihoatry ny volamena hazo be ny ambony no aorinao mon'ilay fanondrena ina nomenao valeur mitovy amin'izany hazo tsara zany ao amin'ny fiainanao hoety makao mitompo reny ampoy an'Andriamanitra sa ianao anorina milolo eo ny apôstôly Paoly zany miteny zany Korintiana mitokatelo sa anorina milolo eo ianao voavy ny afo detak'io tsisy raisina ohatry nylay afo milolona zay nitaolo malagasy tetateta eo ampiretana voalohany nefa avy eo mato azy levinao azy misy monao tiana lazaina amin'izany misy tsainanao voaorina masy ao n'Andriamanitra raha volamena fa raha mandalo fotsiny dia milolo fa sanatria voasedraina ray maka fotsiny ianao zao sedrainy olona amin'ny résultat tsy officiel anao dia efa tapaka lalany raha tsy zay zany miotsiny zany avo eo zay résultat avoakanao fa zay efa mampiorina amin'izy ao amin'i Jesosy Kristy zay efa matoky fa nametraka ny fanaovan-tranona eo amin'Andriamanitra raha zao no manolotra raha zao no miambina ny tanàna c'est un grand gardien ohatrina tanàna gardienareo any trano any sa le alika masika no petraka any fa ny anay Jehova miambina anay io ary io miantoka sécurité nay mandritry ny taona na iza tia androva na iza tia mitaka zay efa tsara fiava izanao rara Jehova tompony maro aorenao aminy ny fiainanao anaka nona hitranga io tsisy atahoranao zany tsy zay stratagème mianatra teny faratsakeliny zany raha miaramila tena manao ady tsara misy ady tsara manao stratégie zay le tetika fanafiana tsara fa rehefa mampiasa fetsena sy famitapitany ianao ahafahanao mandresy zay ny antsoina hoe stratagème sao de tsy hainareo zanaka frantsay ireo zany na iza andrafitra stratagème eo ny anay stratégie efa mipetraka ao amin'i Jesosy Kristy ka raha hitsangany zay na raha ialina fotsiny aza ny miaramila ampelantananay io ka toko 120 zany bakitsika zany
zay di matoky amaharesy lay manana ny miaramila roa elazako anao secret-n'io hoy ny mpampianatra anankiray any amin'ny boky ny atao hoe la puissance de la prière fa ny olona kristianina anankiray mandoalika dia mahery noho ny miaramila roa iny dia raha roa alina zany ny azy firy zany mandoalika ianao manao division dia vita ny ady iza ny vonina andoalika tsanano tanana amtoko a fa tsy hoe andoalika ainy amin'ny braon'olona any andoalika amtoko ametsaka ny atsika io mpiratana maheresana ametsaka ty tomty io mpiratana an'andriamanitra fa na firy miaramilany ao fa hitatsika izy ve izy ny gazety hoe ambenana fatratra ny varavarany seesy atsy sao misy miaramilany hafa anafika eo sy koa izy miaramila anafika eo saiza koa izy nisy miaramila nanafika teo ary ny paster ty manao politika manara-baovao izy any atsika miaramila ny tompo salamo fa efatra amin'ny telopolo ny fahavalo fa Jehova mampitobiny anjery ny manodidina zay rehetra matahotra azy ka mamonjy azy tsaronareo lay andro raiky ho avy nde lasa tany getsy maneny tompo sy ny mpianana tonga ny miaramila ny raha misolona sy ny dio dia hisambotra any Jesosy dia taitra ny mpianatra tompo anankiray isan'ny anarany mpianatra io fa itsika tsenjery zany la petera mafana fo afaka ny sofiny maloko izy ny tompo sady niraisy ny sofina sisiny raisiny ndian apetrao iny sabatrao iny hoy Jesosy angaty tsy fantatrao farasao nangataka tamin'naiky dia nandefa une multitude d'ange tsy mahay manisa multitude d'ange ny raha niraiko naketa kanefa atao ahoana ny atateraka ny famonjenany olona hoy Jesosy aprimo ny sabatra olona sady kio ny tokontsika raha ilayntsika ny mangataka amin'ny tompo multitude d'ange iaro atsika amin'ny fotoana ilany zany matoky anao fa irahan'ny tompo zany zany mbola tsy mahavoasambotra ny pasteran kadifotsy io mandraka kehitriny tsy aiky zay mieritreritra ny sambotra an'io misy multitude d'ange ao tanànao miambina veripotsiny azy dia sambotra mbola tianandro fa dia zay maniraka paster ty manana ny tompo anorenanao ny fiainanao ianao raha tsy Jehova ny manao ny trano dia miasa foana ny tanao azy raha tsy Jehova ny miambina tanà dia miatory foana ny mpiambina ka mipetraha aloha raha zao tontolo zao a dia lalazainy dia mateo no atao manao katsikatsy rehetra amin'ny calcul tout jusqu'au détail zao mavita nyty manao an'izao manaraka ny tompo ianao ino ny calcul azy no atao eo raha manaraka ny tompo azao a dia tsy mahazo misotro toaka ntsony azy zany a zay dia tsy mahazo mifoka sigara ntsony a deux zay tsy mahazo minaparaky koa trois zay dia raha manaraka ny tompo zany zao a dia tsy mahazo manao risiprisy ntsony trois quatre zay calcul deux trois quatre manao katsikatsy ianao nazovy tsy mafizy rehetra nanany dia tsy mahazo atsinao mpianatra izy ka tsisy calcul azonao atao zany zay rehetra nananao kina calcul ataonao io mitsotra dia mahafoy rehefa foinao any tompo ny fiainanao foinao any tompo zay rehetra nananao aoronao any tompo zany zay le fiainanao volameny zany ka ninona afo isedreo ninona afo iza toetranao eo maharitra ko dia nitaona mandresy lahatra anao anaka anomboka ny taona sika titiny alahady voalohany amin'ny ty taony ty toy ny andro voalohany mandray tsy tonga tety tamin'ny premier
dia ty zany andro voalohany aonantsika amin'ny tompo a etaovany arahabanao anaka sao vao tafaontsika amin'ity taona efatra amby folo amby roa arivo ty a ho tahin'Andriamanitra ny ianao asanatra Andriamanitra ianao tilikambo ary atsinjo ny ho avy rehetra lavitra ianao miakatra ambony tilikambo ary izy tompo ny fanorenana efa nametranao ny fiainanao manontolo lay volamena tsy laitry ny afo lay volafotsy mahasedra ny afo eny fa tranohazo sy ny vaky napetraka teo ambonin'izay fanorenana tsy misy afa-tsy Jesosy zay mba hatanteraka zay sitraky Andriamanitra iadananao amin'ity taona anorenanao ny tranonao ny fiainanao ity ho aminao ny tompo. Amen.